Iray amin'ireo fandaran'asa eo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono manao zava-dehibe ny amin'ny fomba iadina amin'ny tsy fahampitsakafo noho ny toetrandro maina vokatra tsy fampian'ny orana aty amin'ny faritra Atsimonosy ny fandaran'asa defi izay vatsiny ny FIDA na ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny fambolena vola. Ny programa defi dia miasa ato amin'ny faritra Anosy sy Androy izay hoe tapany atsimo ny Madagasikara. Ny programa dia miasa ao amin'ny pôle de développement vitsivitsy ato amin'ny faritra anankiroa. Vahaolana aty amin'ny commune Andalatanosy, district Anambovimbe, ato amin'ny fokontany Andrambaritra faharoa, manoloana ny tsy fahampian-drano dia misy ny fampiasana ny fomba fanondrahana mitsitaitaika goutte-à-goutte mba hisiny ny fitantanana ny rano tsy ho verivery foana. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny UNICEF. Fambolena aingam-piodina sady vola malaky no atao amin'ny fikambanana mahavotse. Misy mpikambana 720 eto toy ny anana sy ny legioma maro loko. Amin'ny voly mahazatsy miara-drazana dia tsy mahakatsy izay ho agnala fa eo amin'ny 2 na 10 vokatsy vidy azo. Dia izay nahatonga anay nagnoragna toy izay nizoe mpamo teto dia mitohy lalandava jusky izao. Le ny vokatsy azo eto amizay dia avily ata aikesy izay tambarana n'olo maro mpikambana 720 reo. Vehivavy 530 sy lehilahy 130. Le ny vokatsy azo ay teto dia mamily sady misakafo. Le ny vidim-bokatsy atao kesy ampanjanahagny izay sambolagna izay mangalake vola io zay vidim-bokatsy azo eto. Raha telo volana monja no azo hitehirizana ny mangahazo lena amin'ny faritra Atsimonosy iny dia vahaolana mahomby indrindra ny nataon'ny fandaran'asa defi tamin'ny fametrahana ny toeram-panodinana ny vokatra mangahazo ho gary na farine izay azo tehirizina hatramin'ny 3 taona. Ny PAM no mandray ny vokatra ankehitriny izay mamatsy ireo mponina tsy ampy sakafo amin'ity faritra atsimo ity. Yahay teo taloha nihina balahazo maikikisagny fa nanomboky nisiany gary zany hay da tena nisy fahampiany tombony lehibe ho anay satria lasa mivoatra ara sakafo zany ny zaza voatohagna amarakoba azo karakara zaza zany izy. Karaha sakafo atao amin'ity dia ambara gâteau, ambara lasopy, mahasalama ny zaza sy ny reny bevoka. Anisan'ny fiompiana mety tokoa amin'ny toetany aty atsimo sady mora avadika vola ny fiompiana osy. Misy ny fampiroboroboana sy fanatsarana ny taranaky ny osy izay toana ny fandaran'asa defi amin'ny alalan'ny FDA. Pahazo tombotsoa amin'izany ny fikambanam-be ezaka. Izahay zao dia efa nahazo tamin'ny voalohany osy nameny FDA 30 boyers. Efa mitombo 80 izy zao. Efa nafindranay amin'ny OPB ao ambasy amin'ny OPB tsy mialonjafy na anaky 10 fa manomboky miteraka izy zao. Fa noho ny hoe haratsy ny toetrandro zany tsy dia hoe mampitombo azy. Fa raha tsara ny rotsakorana amin'ity tena miroborobo le resaka famokarana fiompiana amin'ny fleur caprin aty aminay. Tena misy fidiram-bola ho anay io. Izy koa mora mitombo satria mitondra voka ao anatin'ny 10 volana izy. Ao koa ny miteraka manambana. Raha ohatra ka hoe biby anaky 10 afaka rotaonao efa feno 50 na 80. Efa nahitam-bokatra le ronono satria ny ronono iray litatra eo amin'ny 2 efa rotanay anazy anaovana fromage. Ny velona moa zany ho an'ny GP hampitombo dia mivily manokana. Dia ohatran'izany koa ireo bovima efa manana commande aminay handray azy efa misy tsena manokana zany sokatra miandry azy. Ny miakatra makany Antananarivo dia misy eo amin'ny 700 sambolana eo ny efa bouclé efa manaraka fenitra tsara zany. Milanja eo amin'ny 50-80 kilao eo makany Antananarivo. Iray amin'ireo pakady apetraky ny fandaran'asa defi iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fiahina ara-tsakafo ny fiaraha-miasa amin'ny ofisy paritry ny sakafo ORN Anosy. Tena tombony manko amin'ity fiaraha-miasa miaraka amin'ny tetikasa defi ity dia ny fisian'ireo asa izay hita fa iantsaika mivantana eo amin'ny fisian'ny fanjarian-tsakafo. Dia misy koa moa ireo asa izay atao ary manome tombony ihany koa micontribue moa zany amin'izay fanantratrarana ny fanjarian-tsakafo zay. Zany hoe misy dia misy tokoa ny fanampianan'ireo tokantrano marefo reo amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampidiram-bola eny aminy amin'ny fiarena izay mety eny aminy mba
hahatsaratsara an'izay fidiram-bola an'izay sy ny fara-piainan'ilay fianakaviana. Arak'izany mirosotrany ho amin'ny fahamahana ireo olana ara-tsakafo amin'iny faritra atsimo nosy iny mifandarana asa defe.